Efa ndresaka ny tontolon'ny fahasalamana izay ihany sika dia ny santarina androany ny hetsika herinandro ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Anisan'ny fandaram-potoana ao anatin'izany ny fanatanterahana ny vaksiny ho an'ireo zaza latsaky ny 12 volana. Rotsirakoto indray ny Somamy Rasoana avy hatrany no mitondra ny akon'izay. Natomboka androany ny hetsika ara-pahasalamana na ny herinandro natokana ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Andiany fa 14 amin'ny hetsika ity natomboka androany ity ho amin'ny taona 13 raha hatramin'izay ny tanterahana ny hetsika natokana ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay dia hita fa nahomby tokoa izany raha ny fanazavan'ireo mpitsabo ary izany indrindra no isan'ny antony iray nanohizana hatrany ny hetsika. Somary niena araka izany ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza. Izana fa tsara le hetsika natao hatramin'izay. Ty hetsika ity zany no fa 14 amin'ny hetsika ho an'ny vaksiny afrikana, herinandro amin'ny afrikana ho an'ny vaksiny sy herinandro ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza fa 14. Hita fa hoe nidina zany ny taham-pahafatesan'ny reny dia nidina koa ny taham-pahafatesan'ny zaza dia le aretina azo avy amin'ny tsy fanaovana vaksiny koa ny efa midina koa zany. Anisan'ny nampiavaka ny herinandro ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny tamin'ity taona ity ny fanomezana odikankana ho an'ireo zaza an-tsekoly manomboka ny 9 taona hatramin'ny 12 taona. Midina ifotony araka izany ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny Cisco izay miara-miasa amin'ireo toeram-pitsaboana manentana amin'ny herinandro ny fahasalamana ho an'ny reny sy ny zaza. Mitsindrina manokana ihany koa ny mahakasika ny faharovitan'ny tatavia aorian'ny fiterahana izay mpahazo ireo ankizy vavy mbola kely dia miteraka.